Taranja handball tomboka any an-tsekoly ny faninana manomboka zao ary aingany amin'ireo ankizy madinika mba hatratrarina izay tanjona izay ary dia nanafatra manampahaizana avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy zareo avy eo amin'ny fédération ampiofana ireo teknisianina malagasy nandritra ny 3 andro ary mbola samy azo izany fifanana zany ihany koa ireo avy any amin'ny faritra ka any Mahajanga no tanterahana indray ny fanifanana manaraka ny 9 ambin'ny 7 ambin'ny 10 ary ny 8 ambin'ny 10 septambra izao zany mandalo eto amintsika ary amin'izao fotoana izao i Kaledy Mamoudou manampahaizana avy amin'ny fédération iraisam-pirenena ny zarany traikefa tamin'ireo teknisianina malagasy ho fampiroboroboana ny taranja handball eto amintsika ireo mpampianatra fanatanjahantena mpanazatra sy ireo manana sekoly fampianarana fanatanjahantena no misitraka ity fifanana ity izay miisa 2 mianadahy zao fédération moa dia mazava ho azy raha nanomboka zao tsika tamin'ny roa taona tanoany zany hoe cadet niveau cadet nanomboatsika compétition dia mazava ho azy ampidignina koa zany hoe atomboka alolo koa zany compétition izy mba ahafahany manana traikefa dia mbola kely dia manomboka hafa ihany zany traikefa ny expérience azony sy ny savoir faire moa zany ho azony rehefa ohatra manomboka alolo izy zay zany tanjon'ny fédération mba hanomboka ny ankizy mba manomboka ny 12 ans dia manomboka handball fa tsy any amin'ny 15-16 ans intsony mena le fifanana moa zany dia ao aloha le ankizy efa manana école de sport ao le mpampianatra taranja fanatanjahantena amin'ny ankapobeny na zareo avy any université zany na zareo enseignant na koa reo instituteur inona toyany zany aorinan'ny fahazahoan'ilay ankizy n'ilay fifanana aorinan'io zany zao dia mazava ho azy efa nisy matériel efa nafarana koa any dia omezo zaraina dia zaraina arak'izay ampelantanana zany le centre na ny secours mba ahafahany efa manomboka sady dia anjaran'ny fédération rehefa avy eo no manentana ny manao ny compétition manomboka any benjamin sy minime samy hazo fifanana ity avokoa reny viparitany enina ho an'ny faritra andrefana sy avaratra kosa indray ary dia any Mahajanga no atao ny fifanana 9 ambin'ny 7 ambin'ny 9 ambin'ny 10 septambra ho avy izao ho toy ny fifanana dia izarany traikefany any amin'ny sehatra tsirairay avy ireo mpiofana araka nambarany filohan'ny fédération ihany dia ovatsiana fitaovana ireo teknisianina mahazo ny fifanana hoentin'izy ireo mampianatra ny taranja handball mazava loatra iaingana an-tsekoly ny fampianarana sy ny faninanana izay anomboka eo amin'ny 12 taonan'ny ankizy ho an'ity taranja ity